fa tsapa sady hoe fa mamangy ianao sady Andriamanitra. Halleloja. Izany a dia androso avy hatrany amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika. Jery toerana anankitelo atao amin'ny Baiboly isika. Vonina venao ian'ny tenin'Andriamanitra. Ampahery ianao indray ny Jesosy amin'ity androany maraina ity. Amen ve zany? Halleloja. Ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany andininy fahatelo, ny Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany, ary ny Efesianina toko faefatra andininy fahavalo. Vakitsika voalohany aloha, Efesianina toko faefatra andininy fahavalo. Dia avy eo vakitsika ny Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany, ary ny farany Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Vakitsika misesy amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitatsika ireo teny ireo. Efesianina toko faefatra andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy, dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Halleloja. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany. Koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'izay toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Tiavo ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Halleloja. Farany Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Isaorana ny Andriamanitra sady rainy Jesosy Kristy tombontsika, izay niteraka atsika indray araka ny habeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Zay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona azy io any am-parany. Izany no iravoravonareo, na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samy hafa aza ianareo, raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy ho fankalazana ny voninahitry ny fisehoan'i Jesosy Kristy, ny fizantoetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety simba, na dia voazatoetra tamin'ny afo azy, izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny azy, nefa satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy ailazaina sady feny voninahitra, mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Halleloja. Ho ampahereziny tsika amin'ity maraina ity. Halleloja. Halleloja. Ny tenin'Andriamanitra ny fanamasina dia ampaherentsika indray amin'ity androany maraina ity. Manana lohahevitra lehibe izay ho resana sy ho ambara amintsika, dia tsy inona izany fa ny tanjona ankendreny ny fivavahana. Halleloja. Ny tanjona ankendreny ny fivavahana. Maro mantsy ny olona riavana ny vavaka, maro ny olona tsy mahafantatra ihany koa hoe inona moa ny antony ivavahan'ny olona. Fa amin'ity maraina ity ampahery anao ny tompo amin'ity maraina ity. Halleloja. Ho jerevantsika voalohany ary ao anatin'izany misy zavatra izay ambara ny Baiboly mazava ny antony ivavahantsika, tanjona kendreny ny fivavahana. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny Matio toko voalohany andininy raika amby roapolo. Andiny soratra masina efa
aitsika tsy enjery io kanefa hovakiny aminao a ampitombo ny finoanao sy ampahery anao. Matitiko voalohany andiny faraiky am'roapolo. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Tanjona voalohany amin'ny fivavahana, tanjona kendren'ny fivavahana, aza dininao fa ny anafaka ny olona ho amin'ny fahotana. Haleluya! Nisy tantara kely anankiray indray mandeha nataon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ary natonga saina anahy mihitsy izy ity. Nisy roalahy mamo efa somary varimbarina, de tsy de tena mamo be le matory atatatra reny zany fa mbola misy réflexe kely ihany tao anatiny. De zao andeha ody izy roalahy, lalana lavitra, de tonga teo amoron-drano anankiray. Rehefa tonga teo amoron-drano de nahita izy, nahita lakana, ka ery ampitan'iony ery zany izy nipetraka. De inona ny zavatra natao? Mba faly ery izy mirahalahy hoe afaky tsika zany androany sauvé androany fa io misy lakana, tsisy problème fa tonga soamantsara any tanàna na de somary arivariva azy. Inona ozy ianao? Tsy vita nefa varimbalina mbola na teo ihany, mbola nianaana teo ihany, de ariva ny andro tsy hitany a zavatra mitranga, tsy hitany mihitsy hoe inona ary ny zavatra mampijanona ny lakany eo. Fa de niditra tao anaty lakana izy mirahalahy, de mivoizina ny lakana, mivoizina ny lakana, reraka tsy emboka mihitsy. De efa akaiky divaraina ny andro a, mbola tsy tonga saina ihany. Ahoana ary ny tsy mety tonga ny tanàna tsika ty? Fa ahoana mbola eto amoron-drano ihany? Hay izy tika ry havana, lakana mifatotra no nentin'izy mirahalahy. Fatotra le lakana, izy de sahirana mihitsy, mivoy an'le lakana. Ay ty lakana tika lakana mifatotra. Mahatonga saina zany a. Inona ozy ianao? Lesona ny tsoahana tamin'izany nambaran'le mpanompon'Andriamanitra de zao a: misy ny olona miditra am-piangonana ihany, miditra am-piangonana, de tahakan'izy mirahalahy mivoy an'le lakana ihany, mivoy an'le lakana ihany, tsy mahafantatra mihitsy, tsy mahalala mihitsy. Tahakan'ny olona mamo, tahakan'ny olona domelina, tsy mahalala mihitsy hoe ity lalako ty mo makaiza. Ahoana ary ty zaty iny tsy mety tonga any tanàna? Ay mifatotra ny lakana. Be dehibe ny olona voafatotra ny fahotana, tsy mahatsiaro tena mihitsy hoe zaty ane ka mivavaka e, de fivavahany tena ka misy tanjona kendreny, fa tsy hoe mandany andro makany am-piangonana, tsy hoe mandany fotoana le mivavaka, fa misy tanjona kendrena le mivavaka ry havana, mba tonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Haleluya! Raha fivavahana tsy manafaka ny olona amin'ny fahotana, de aleo a milahatra ho isan'ny mpanota ihany fa tsy fivavahana, tsy izy zany. Ary raha fivavahana koa raha mpitoroteny, tsy mitoroteny aminao hoe Jesosy Kristy manafaka amin'ny fahotana, misy fiainana ao amin'ny Jesosy, de mpitoroteny sandoka zany. Fa zay ny programa an'Andriamanitra, anafaka ny olona ao amin'ny fahotana, anafaka ny olona ao anatin'ny fahazaran-dratsy, anafaka ny olona ao anatin'ny aizina. Haleluya! Haleluya! Zany ny programa an'Andriamanitra, anafaka ny olona amin'ny fahotana. Mahafantatrao moa ny tantara? Tsy zakan'Andriamanitra mahita ny zanak'olombelona zay ampahoriny devolo. Hitanao tahaka an'ireny omby izay zogaina reny, tahaka an'ireny nanaovan'ny devolony olombelona. Zogaina amin'ny fisotoka, jangatsangana, fampotsampa, ao anatin'ny fahavetavetana, zavatra maro isan-karazany, fahotana tsy tambo isaina, tena mitondra zoga mihitsy.
zay nge mahatonga an' Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra mavesatentana fa izao nanenareo fitsarana ho Jesosy. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Tapa-kevitra Andriamanitra ry havana hoe Jesosy tsy tantiko loatra ny mahita an'ireo zanak'olombelona ampahorian'ny devoly ireo, zanako malalako ianao. Tana midina fonjeo ny zanak'olombelona, fonjeo ampelatana satana ny zanak'olombelona. Tana Jesosy midina ianao. Nga everinao fa tsy tena nisy convention lehibe mihitsy tao an-danitra tao, dinidinika hoe inona ny tokony ataontsika hamonjena an'ireto zanak'olombelona reto. Kosa Andriamanitra tamin'i Jesosy tsy vita mora ny ankanan'ireo ampelatana ny satana, tsy vita mora ny anafahanareo amin'ny fahotana, fa zao no izy tsy maintsy mandony vidiny ianao Jesosy, tsy maintsy mandony vidiny ianao Jesosy. Ka ahoana vonona venao? Saorana an'Andriamanitra fa nanaiky Jesosy ry havana, nanaiky Jesosy hamonjy antsika olombelona, nanaiky izy hanatanteraka ny vidiny fanafotana tsy maintsy ilaina. Haleluya! Na dia namety ny Adama sy Eva vary-boba teo ampelantanan'ny satana azy tika, vonona Jesosy hividy atsika indray eo ampelantanan'ny devoly. Saorana an'Andriamanitra nidina Jesosy hamonjy atsika ry havana. Haleluya! Zany mividy ny fanafotana. Ainao moa zavatra anankiray, mividy zavatra anankiray ianao, vidinao tamin'le olona anankiray le zavatra, mora be. Dia aveo nisy olona anankiray nividy an'le izy indray tany aminao, pisanao mane tsy amidiko ty raha tsy azahoako tombony lafo, tombony be mihitsy. Eny ary tsy maninona fa ilaiko iny, fa miasa amin'ny fiainako iny zavatra any aminao iny, fa tsy maninona ary zay vidiny anaovanao azy fa hovidiko. Jesosy nandony vidiny lafo ry havana. Ny ainy mihitsy ny nalatsany, ny ainy mihitsy ny fanefana ny vidiny famonjena anafahana anao sy anavotana anao amin'ny fahotana. Haleluya! Ainao moa ao amin'ny raha no misy ny ain'ny olona. Zay mahatonga ny olona hoe rehefa reraka dia omena raha izy mba hazo aina. Zay mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy mahazo mihinana raha tsika satria ao misy ny aina. Zay mahatonga ny hoe tsika tsy mahazo mihinana zavatra kendaina na zavatra mato azy, fa tsy maintsy halatsa-dra satria tsy azo hohanina ny aina. Ny rahan'i Jesosy nahidiny tao Kalvari, vidiny lafo zany ry havana, amonjena anao ho afaka amin'ny fahotana. Haleluya! Ka nafiry fahotanao, nafiry eloka vitanao rehefa mandray an' Jesosy ianao, rehefa mino an' Jesosy ianao, voavonjy ianao ry havana. Haleluya! Ka raha mpanoty ianao tonga eto amin'ity toerana ity, mety angamba ozy ianao hoe andeha mbo hiangona any amin'ny Jesosy mamonjy, angamba mety mba hieritreritra ao fotsiny any angamba, fa za milaza aminao fa tsy hieritreritra ao fotsiny any natongavanao eto, fa planin'Andriamanitra sy programan'Andriamanitra amonjena anao ho afaka amin'ny fahotana. Ary raha mino anao androany, tonga zanak'Andriamanitra ianao. Haleluya! Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Jesosy hoy ny tenin'Andriamanitra, izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Haleluya! Haleluya! Zany hoe ny olombelona rehetra zany, tsisy alavahana, na afrikanina io, na mozambikanina io, na sinoa io, na amerikanina io, na maintsoditra, na fotsoditra, na iza, indrindra fa tsika vaoka malagasy, tiany Jesosy ho vonjenitsika ry havana. Tsy nanafakafaka izy. Zao ny tenin'Andriamanitra, ay ny fanahy rehetra. Tian'Andriamanitra vonjena ny fanahy rehetra ry havana. Io vadinao tsy voavonjy io, tian'Andriamanitra vonjena io. Zanako maditra miaino anatin'ny fahotana io, tian'Andriamanitra vonjena io. Haleluya! Zany ny programan'Andriamanitra, anafaka atsika amin'ny fampahorian'ny devoly. Lasa lavitra zao teknôlôjia, fandrosoany zanak'olombelona, lasa lavitra mihitsy. Tadiavina daholo hoe inona ny karazam-panafody.
hatramin'ny aretina tena tsy haiko hoe efa hita daholo zao ny karazana fanafody rehetrarehetra karoka ny olona lasa lavitra ny any amin'ny resaka ataontsika fotsiny hoe resaka arma, resaka basy, resaka fiaramanidina, ny tanky sy ny boina sy ny tariny efa lasa lavitra. Ny olombelona karoka ity anefa mahagaga tsy mbola nisy mihitsy na vita hoe karoka fanafody hoe ity fanafody ity manafaka amin'ny fahotana, tsy isy zany ka. Sa ianao fa nahita inona ny anarany? Tsisy ka. Tsisy olombelona na vita fanafody hoe itya hoanina dia afaka milainga ianao, ity comprimé ty hoanina dia ho afaka mijangajangana ianao, ity comprimé ty hoanina dia ho afaka mifampitsampy ianao. Tsisy ka. Fandroana ianao raha mino an' Jesosy ho afaka amin'ny fahotana ianao. Haleluya! Ny finotsika noetsika mandresy an'izao tontolo izao, noetsika mandresy ny fahotana. Raha mino an' Jesosy ianao ahita fiainana ianao ry havana. Haleluya! Raha mino an' Jesosy zany ny olona anankiray dia izao avy hatrany dia manana fiainana mandrakizay izy, afaka amin'ny fahotana izy. Maro ny olona mbola mitarika ny olona indray ho any amin'ny lalàna. Misy vanim-potoana anankitelo anie ao amin'ny baiboly. Raha mamaky tsara ianao, hafa ny vanim-potoana tany amin'ny testamenta taloha, iny dia zavatra hafa iny. Fa niezaka Andriamanitra hoe rehefa manota ny zanak'olombelona dia izao no tokony atao. Ndanandray aloha mamony ondry, ndanandray aloha misambotra domony, ndanandray aloha mamony voromelala, ndanandray aloha maka lavenim-batompovavy. Afafy amin'izay zavatra maloto dia madiro izy voavelany elona. Dia hitan'Andriamanitra fa tsy manova fon'ny olona zany. Satria olany eo ihany ny omby ao ambala, olany ny ondry, olany ny voromelala, olany ny domona, fa tsy mety afaka amin'ny fahotana ny olona. Fa ity anefa mahagaga. Jaona toko fahavalo andiny fahaenina amin'ny telopolo, raha ny zanaka ny manafaka anareo ho afaka tokoa ianareo. Mafimafy ny aleloantsika ny amin'izany. Io ny zavatra tena mahafaly antsika ry havana. Rehefa Jesosy ny manafaka amin'ny fahotana, afaka tokoa ny olona anankiray na firy fahotana. Haleluya! Botsy zavatra mahafaly anao ve zany ry havana? Betsaka anie izay fahotana ny ainanao zay. Tsy haiko hoe inona ny fahotana tena nisany tena enjana indrindra nanilika azy teo amin'ny fiainanao. Angamba ianao ilay olona vavana taloha, angamba ianao ilay olona tsy manam-pitiavana taloha, angamba ianao ilay olona tena pina paraky mihitsy taloha, andevoziny zany. Ianao ilay olona tena mamolava taloha. Sarotra ny nafahanao tamin'izany, fa rehefa nino an' Jesosy ianao nahazo fiainana. Haleluya! Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Mahagaga anefa fa rehefa mandinika ny fiainan'ny olona ianao, be dia be miditra am-piangonana, be dia be ny mivavaka, fa zao vitsy tena olona marina afaka tamin'ny fahotana. Vitsy dia vitsy zany. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe maro ny lantsoina fa vitsy ny novonjena, vitsy ny nofidiana. Be dia be ny olona miseho azy ho mpivavaka, fa zao vitsy ny tena afaka amin'ny fahotana nefa. Saorana an'Andriamanitra, tojo an'izao fiangonana Jesosy mamonjy zao ianao. Fiangonana mitory ny ten'Andriamanitra marina, anafaka anao amin'ny fahotana. Ary raha milo an'izany ten'Andriamanitra zany ianao, raha milo an'izany toriteny zany ianao, dia ho afahany ianao na dia n'ity androandroany ity any asa. Haleluya! Ka hoy ianao manao hoe hatramin'ny 2012 anie any mba teo afaka tamin'io e. Fa tsy afaka, fa mba miala tsikelikely io aloha. Zany efa milaza aminao fa tsy ho afaka tsikelikely amin'io ianao. Raiso androany ny famonjena, minoan' Jesosy ianao dia ho afaka tanteraka amin'ny fahotana ianao ry havana. Haleluya! Haleluya! Izay ny voalazan'ny apôstôly Petera eto hoe izany ozy izy no iravoravonareo
amin'ny fifaliana tsy ailazaina sady feny voninahitra. Haleloia. Rehefa voavonjy ianao manam-pifaliana rehefa afaka tamin'ny fahotana ianao zay mahatonga ny fiangonana Jesosy mamonjy. Tsy mila mitory-teny fitahiana fanambinana tsy zany no vizy isan'andro amin'ny fiangonana, fa rehefa afaka tamin'ny fahotana ianao manaraka ho azy ny fitahian'Andriamanitra. Haleloia. Io ny vaindohan-draharaha zay mahatonga ny Jesosy raha vao nanomboka ny tory-teny Jesosy matotoky faefatra andiny fa fito ambin'ny folo mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa mibebaka zany olona anankiray, rehefa afaka tamin'ny fahotana izy dia tonga ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra izy. Dia tanteraka le teny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina dia anampy anao zany zavatra rehetrarehetra zany. Fitahiana ve, fanambinana ve, fanasitranana ve, falimbavaka ve, anampy anao zany rehetrarehetra zany rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Haleloia. Be mitondra fivavahana tsy mitarika ny olona ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Fa zavatra hafa indray nitoriana eo am-piangonana. Jesosy namela modely tsara ho antsika, tarika ny olona tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria zany fanjakan'Andriamanitra zany eny fanjakana tsy azo ampiroroana ry havany. Haleloia. Tsy azo ampiroroana zany. Fanjakana mahery zany, mandresy ny heretra ananan'ny fahavalo zany, mandresy ny asan'ny devolo zany, mandresy ny fahotana zany, mandresy ny fakapana zany. Ka rehefa afaka tamin'ny fahotana ianao dia zao matsapa fifaliana ianao eo amin'ny fiainanao. Nampahery ny fiangonana ary ny apôstôly Petera fampaherezana lehibe hoe maherezinareo maherezinareo saorana ny Andriamanitra izy zay niteraka atsika indray. Io le fahaterana indray. Ianao zany rehefa nateraka indray dia misy fifaliana mipoipoky ao anatinao ao. Zany mahatonga ny olona rehefa atao batisa faly, satria le fanakehan'ny lanitra mihitsy ny miditra ao aminy. Haleloia. Fanamasina manome fifaliana. Hoy le anabavy anankiray zay, zaho izy mpianatra teny amin'ny médecine izy, lasa tany an-dafy mihitsy moa izy dia nijoro vavolombelona izy. Teny Ankatso izy be dia be ny olona zay mba mitonana momba n'izany Jesosy zany. Rehefa nisy mihitsy aza seminaire anankiray izy dia nitonana le mpiara-mianatra amiko fa zaho tsy ohatra ny ara-tsaina fotsiny, fahalalana fotsiny fahafantarana an'izany Jesosy zany. Dia lasa ihany amin'ny fotoana dia tonga tany an-dafy izy, dia tonga tany koa dia mivavaka niditra tao amin'ny fiangonana anankiray. Dia inona koa nitory-teny sy ny zavatra natao tao? Tsisy resaka asan'ny fanahy masina mihitsy, tsisy re marary sitrana zany, tsisy an'izany fahagagana zany mihitsy, tsisy an'izany hoe mpanota mibebaka, tsisy an'izany olona latsahany fanahy masina zany, tsisy mihitsy. Dia ohatran'ny fahalalana ara-tsaina fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia nisy fotoana amin'izay tonga tao amin'ilay fiangonana anankiray izy, tsy haiko moa ilay fiangonana zay nidirana fa tsy nitonono le izy. Tonga tao izy zay izy vao tonga saina hoe ay ve ny olona anankiray ke zany rehefa tena voavonjy dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fiovampo, fa tena miezaka mihitsy mba ho tonga mpianatry Kristy izy. Aleluia. Tonga mpianatry Kristy ary zay zavatra nataony Jesosy no ataony, zay mino aho Jesosy dia niasa ataoko no ataony. Anao asa lehibe no izany asy satria izaho mankany amin'ny ray. Zay ny tanjony ny tonga disiply mpianatra fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fiovampo. Le fiangonana anankiray nalehany taria fiovampo fotsiny, tsisy resaka asan'ny fanahy masina, tsisy resaka hoe zara ny fahatsapana amin'ny hafa mandeha mitory-teny joro vavolombelona. Kanefa zay mihitsy le afatra napetraka Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, toria ny filazantsara ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
Haleluya, haleluya. Ny famonjena marina voarainao ry havana dia mitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Fanahy masina manome fifaliana. Zay ny programan'Andriamanitra. Hafa ny vanim-potoana vao taloha, hafa koa ny tamin'ny andron'i Jesosy. Tsika zao vanim-potoana ny fanahy masina. Dia io fanahy masina io no manome fiainana ao atsika, manoro atsika ny amin'ny zavatra tokony atao. Raha tsy manana ny fanahy masina ianao dia kristianina matory ianao, zay ny dikan'izay. Kristianina matory ianao dikan'izay raha tsy manana ny fanahy masina. Tsy mandeha ny fiainanao, tsy manana fahatsapana ianao. Fa raha ao aminao ny fanahy masina, io no maniraka anao, tsy tafandrimandry ianao, mahafantatra ny zavatra tokony ataonao ianao. Aleluya. Na dia ny zavatra faran'izay pitsiny eo amin'ny fiainanao azany. Rehefa ny fanahy masina mitarika anao, misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny aminao ny fanahy masina, io zavatra io tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ianao mbola tafandrimandry? Asa ianao aloha raha manana fahatsapana tahaka an'ity. Rehefa nandeha tany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tena olom-bovonjy anankiray, dia misy fanenenana lalina mihitsy ao anatiny ao. Nampalahelo ny fanahy masina indray androany. Tsy nety indray iny lalako iny androany, diso ato amin'iny androany iny. Bebaka angataka ny rahan'i Jesosy. Fa raha ianao nefa hoe manota be izao, misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataonao, mbola mahazo aina ihany ianao, mbola mandeha ihany ianao, mbola veriveresinao diany tsy rarahinao. Tandremenao zay fa sao dia efa petahan'ny vy mamay ny feo ny fieritreretanao. Fa raha ianao nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fanahy masina tsy maintsy mampibebaka anao, manenina ny amin'ny fahotanao ianao ry havana. Manao palelo mafy be anao raha ekenao zany. Haleluya. Fa zay nge ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:1. Izay ao amin'ny Kristy Jesosy izy. Rehefa nafana tamin'ny fahotana ianao, rehefa mibebaka ianao nandray ny fanahy masina, ka sendra nandeha tany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia mibebaka ianao mangataka ny rahan'i Jesosy, tsy misy fanameloana intsony aminao. Haleluya, haleluya. Zay ny tanjona kendren'ny fivavahana. Voalohany, hanafaka anao amin'ny fahotana. Nantony vidiny lafo mihitsy Jesosy. Inona moa zavatra tsy nazo an'i Jesosy? Voateraka fotsiny izy dia efa nitadiavina ho vonoina. Enjana ngeny nanjoan'i Jesosy. Tonga indray tamin'ny fotoanandro maty Jaona mpanao batisa. Inona ny zavatra tsy efa natao taminy? Lazaina fa io Jesosy io anie ka miara-mihinana amin'ny mpanoty. Io Jesosy io anie ka zao, io anie ka zao. Inona ny fanambanimbanina tsy natao tamin'i Jesosy? Sorantsika nefa Andriamanitra nandony vidiny lafo Jesosy. Vitan'i Jesosy ny famonjena, avotra soamantsara isika raha lasa anabafy. Haleluya. Ary eo indrindra no tiako hitondrana anao amin'ity tapany faharoa ity. Tanjona faharoa. Voalohany, ianao nafaka tamin'ny fahotana. Tombony lehibe ho anao ny zany liavany. Tombony lehibe ho anao zany. Afaka tamin'ny foana sigary ianao, afaka tamin'ny fijangajangany ianao, afaka tamin'ny fisotro toka ianao. Manjary lasa tsy lany vola ntsony ianao mandeha misotro toka, tsy lany vola ntsony ianao mividy sigara, tsy lany vola ntsony ianao makany amin'ny dadarabe, vidy akola, vidy omby, vidy zavatra atao sorony, tsy lany vola ntsony ianao any amin'ny zava-poana. Soran'Andriamanitra, Andriamanitra ny namonjy anao. Vita iny Jehovah zany ry havana. Haleluya. Mafimafy ny alelutsika any amin'izany. Haleluya. Fitahin'Andriamanitra ho anao zany. Haleluya. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana 1:5 misy lesona lehibe ao antsika io. Io ny tiako hitondrana anao indray amin'ity tapany faharoa ity. Korinthiana 1:5 andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra
isika. Enjany zany teny zany tsara be ny voavonjy, tsara be le voata, tsara be le salamo, tsara be le mahazo arena. Fa ahoana ho sy ny ten'Andriamanitra? Tsy eto ihany ry hafanao, tsy amin'io fitahiana io ihany, tsy amin'io fanasitranana io ihany, tsy amin'io arena io ihany, tsy amin'io ihany tokony anatenantsika an' Jesosy. Fa inona? Misy lova miandry antsika any an-danitra, fiainana mandrakizay. Haleloia. Andolo antsika no hira fiderana kely fa mafana ny andro. Teneny kely ny akaikinao aza mbola misy matoro mihitsy aloha e. Haleloia. Mialohan'ny hidira antsika amin'ny tapany faharoa, andolo ataontsika ny hira 382 tany Kanana. Ataontsika mpitiafatarana marisitrisika. Mbola ao tsara vetsika e. Anao valio mafibera ao tsara ianao. Haleloia. 2:7 tany Kanana. Ataontsika mpitiafatarana marisitrisika. Tia tanantsika. Eresuni lalana misotra mangkau amini talilufana na isa kana itutra isitu dulu lalana oh manusuani amini tanikana faharotsika tanjona kendretsika amin'ny fivavahana faharoa dia tsy ho aiza fa no hoany an-danitra. Haleloia. Hoany an-danitra tsika. Izay nambaran'ny apôstôly Peterany hoe ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Haleloia. Zao dianao zao zany, zao fiazakazana zay ataontsika zao dia zao lanitra ny tanjona ry havana, lanitra ny tanjona. Haleloia. Ary zay ny zavatra nameno ny fonindreo patriarika fahiny. Jereo anie ny Hebreo 3:12 dia jereo
nokatsay ny patriarika mafy mihitsy iza moa ny patriarika Abrahama sy Isaka ary Jakob sy ireo zokobetsika teo aloha. Hebreo 9:20 1:20 andininy fa 7:20. Hebreo 9:20 andininy fa 7:20. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana. Fanatazana azy lavitra eny izy dia resy lahatra ka namihina azy ary nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy ireo. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady tanàna izy. Raha ny marina raha natsiaro ny tany ny elana izy ireo dia ho nahita fotoana hiverenana. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra. Mafimafy ny aleloantsika ny amin'izany. Ny tsara lavitra no iriny aiza any an-danitra. Haleluya. Misy mantsy mpitondra fivavahana miteny mana hoe tsisy an'izany lanitra izany fa eto ihany paradisa tany eto. Ary misy koa diso hevitra mana hoe tsy misy an'izany makany an-danitra zany naga fa rehefa maty dia ao ampasanao miandry ny fitsanganantena maty ao dia lasa vovoka ao. Vakio tsara ny tenin'Andriamanitra fa ireo zoko petsika teo aloha olona nanompo an'Andriamanitra reto, olona izay nanara-dia an'Andriamanitra dia naniry mafy mihitsy izy ary no amafisy Paoly apôstôly izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa niakatra tany amin'ny lanitra fahatelo izy ary nandreteny tsy azo tolona tany an-danitra, niakatra tany paradisa Paoly apôstôly ary nahita izy, nahita mihitsy izy amin'izany rehetrarehetra izany ozy dia ny tsara lavitra no niriny reto olona reto dia aiza ny any an-danitra. Anaova lelo mampiteny voninahitran'Andriamanitra any amin'izany. Ny olom-bavonjy marina zany dia izao tsy ny eto ambonin'ny tany any. Raha ny amin'izao fiainana izao ihany no antenanao ny Jesosy, io ny tadiavanao ny Jesosy mba teo voatahy mba teo sitrany mba teo salamy mba te anakareny tsara zany. Fa tsy izay ihany fa misy tanjona lehibe ambony lavitra tsara lavitra dia andova ny fiainana mandrakizay ry havana. Anao valelo mafibenao ny amin'izany. Ny olom-bavonjy marina azy dia tsy mametraka amin'ny fony sy ny fanantenany eto amin'ity tany mandalo ity. Vahiny izy eto fa ry izy tompon-tany. Haleluya. Ano izany aza malahelo ianao hoe raha sendra tsy mandeha ny varotra, raha sendra mandalo fahoriana, raha sendra misento, indraindray mitomany, indraindray tsisy vola, indraindray marary, indraindray enjehana, aza malahelo tsika fa misy loba tsy mety sy mao atsika any an-danitra. Hoy l'apôstôly Petera, voatahiry ho anareo any an-danitra. Enao io zanak'Andriamanitra eo, nampanota ihany koa aza anao tonga eto, mibebany ianao amin'ity androany ity dia nananjara ianao andova ny fiainana mandrakizay. Haleluya. Zao dia atsika zao zany dia mazava tsara mihitsy ny adresy fa ho any an-danitra tsika. Haleluya. Haleluya. Tsy zavatra nofinofy zany ry havana. Misy mantsy milaza mana hoe zany inge zavatra nofinofisina fotsiny eny zany fa tsy mbola nisy tany dia hoe le mpanakanto anankiray mpaniratsira zay tsy aloky ihany nijanony eto an-tany finaritra eto an-tany eto, aloky ihany nijanony eto mampalahelo. Dia koa le mpitondra fivavahana anankiray mba nisy olana an-tany zany mba manahoana moa zany any an-danitra zany dia namaly zany, tsy haiko ry anaka na manahoana ny any an-danitra fa ny eto an-tany aloha zao ny fantatra. Tena olona mampalahelo. Tsy mba mitarika ny olona hoe andova ny fiainana mandrakizay, tsy manana tanjona, tsy manana drafitra kendrena mihitsy hoe ho any an-danitra le. Zay ny tena programa tsika. Vahiny tsika ny eto mandalo, vahiny sy mpivahiny. Haleluya. Haleluya. Ho avy ny fotoana hoentin'i Jesosy any an-danitra ianao raha lasa anambavy.
Haleloia. Misy zavatra anankiray koa manam-pirofo marina fa ho any an-danitra tsika. Jereo inge ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina voalohany pirofo tsy azo lavina. Tesalonianina voalohany toko 4 dia ny 9:12. Tesalonianina voalohany toko 4 9:12. Fa izao no lazainy aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay fanodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny antso mafy sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Tompo ny hitsangana aloha, ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Haleloia. Io no manam-pirofo marina fa ho any an-danitra le tena kristianina marina, tsy nofinofy io na zavatra misavoambony, fa tena ho any an-danitra marina. Zao ny fandehan'ilay izy rehefa miseho eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy io le fotoana hoe tsy apozina. Mety adiny ray aorinan'ity toriteny eninao ty, mety amin'ny herinandro, mety afaka tapa-bolana, mety amin'ny heritaona, mety afaka rotaona, tsy fantatra. Ho avy taka ny fehdim-pangalatra, ho avy tampoka Jesosy. Zay ny antony tsy maintsy hiomanantsika. Ary rehefa ho avy izy dia zao zavatra iseho, ny maty ao amin'ny Tompo aloha ny hitsangana. Reo rahalahy anabavy izay efa maty, olom-bovonjy efa nalevina efa maty, reny aloha ny hitsangana voalohany, hovana ao anatin'ny ray mpimaso. Ary manarakaraka an'izay isika izay velona be zao. Raha ho avy zany Jesosy dia tsika zasy mitoriteny aminao, ianao izay miantoriteny, hovana anatin'ny ray mpimaso ianao, fraction de seconde, hovana anatin'ny ray mpimaso ianao, dia manjavona ianao ho any amin'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Haleloia. Haleloia. Io ny pirofo tsy azo lavina, fa tena misy ny lanitra izay hovantany ny olom-bovonjy. Haleloia. Faharoa manarak'izay dia jereo tsara koa ny ambaran'ny Apokalipsy. Ary na tsy izay koa aza moa raha ohatra hoe mbola tsy tonga Jesosy dia zao hoe, zao mivoalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny olona efa maty segondra vitsy aorianany hafatesan'ny olona anankiray dia zao ny zavatra iseho. Apokalipsy toko 4:17. 17 azafady. Apokalipsy toko 4:17. Ary nareo feo avy tany an-danitra aho, nanao tamiko hoe soraty sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao eno ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy ary ny asany manaraka azy. Haleloia. Ka ahoana izany raha ampitovizina amin'ny bibitsika olombelona dia ho rariny ve? Raha samy maty dia samy ho levina fotsiny eo? Tsia. Fa matoa ny Baiboly miteny manao hoe sambatra ny maty. Nahoana izy ny sambatra? Nahoana izy ny sambatra? Izy fifaliana miandry azy any an-danitra, izy valipity miandry azy any an-danitra. Io ny pirofo fa sy mandany andro tsika mivavaka, fa tena manana tanjona kendrena ho any an-danitra. Ny asa tsara izay nataonao, fikelezanaina izay nataonao, fanohanana ny asan'Andriamanitra izay nataonao, izany ny valipity hovatananao any an-danitra. Misy satroboninahitra miandry anao any, valipity miandry anao, valisomen'Andriamanitra anao ry havanao. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra eto hoe ny asany manaraka azy. Izay nataonao, io ny tsinjainao, mitsinjy ianao rehefa tonga any an-danitra. Haleloia. Haleloia. Isy surprise lehibe omeny Jesosy atsika rehefa tonga any an-danitra. Gaga ianao. Indraindray misy zavatra efa tsy tadidinao dia hoy Jesosy ty e valipitio anao e. Ty tamin'ny ianao le nandeha nitoroteny ankalamanjana, ty tamin'ny ianao le nandeha nijoro vavolombelona, ty tamin'ny ianao le mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, ty ny valipitio anao. Tamin'ny ianao lay mivavaka ho amin'ny marary iny, namangy ny rahalanao tany marary tany an-trano iny, ity ny valipitio anao. Tamin'ny ianao mivavaka ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, ity ny valipitio anao.
afimafy ny alelantsika ny amin'izany. Ny asa ny manaraka azy hoy ny tenin'Andriamanitra, ny asanao ny manaraka anao. Haleloia. Mazava tsara zavatra anankiroa-porofo tsy azo lavina. Aza mety rebireben'ny olona ianao ry havana, amafiso atovy mafiorona ao anatinao, ho any an-danitra ao, ho any an-danitra ao. Kozy lila mana hoe andeha hoaizy nareo reny mijanona kely aloha, andao ndray aloha iverindanana kely, andao ndray aloha tantely, andeha amita kely. Azafady, azafady, mitoy sao diako sao, ho any an-danitra ny tanjona. Tsy mijanona sao diatsika sao raha lasena baba, raha tsy tonga any ampovoan'ny lanitra. Volona ve ianao? Volona ve tsika? Amboary tsara ary ny vatsinao, amboary tsara ny vatsinao. Haleloia. Inona ny vatsy tokony amboarina? Inona ny vatsy tokony amboarina? Mila miady ny ady tsara ny finoantsika. Haleloia. Tsy hoe manofo fotsiny vovony sy faly dia ho any an-danitra, fa zao mila miady tsika. Zay mahatonga an' Jesosy hoe tsy niany isorana anareo eto amin'izao tontolo izao, Jaona 7:12. Tsy mangataka aminao Andriamanitra ny anasorana andreo olombavonjy reo eto amin'izao tontolo izao, fa mba hitehirizana azy amin'ny anarako. Mampahery zany raha lasena bavy eo, na dia ho didiny ny fakapanazy tsika, raha tsy maintsy izy zany ny apôstôly Petera, dia voly mitondra ota mihitsy eo amin'ny fiainatsika, enjehana mandalo fahoriana. Aza matahotra mifalifa ho any an-danitra ianao raha lasena bavy eo, mifalifa misy fanantenana velona ao anatinao. Velomo ny fanantenanao amin'ity maraina ity. Aza kivikivy, angambo ianao mety kivy, tsy ambinina ny varotra tamin'iny herinandro iny, nandalo tsifosina, nandalo zavatsarotra. Raha lasena bavy eo misentra ianao, zao ihany izy, velomo ny fanantenanao. Fahiny ianao neto amin'izao tontolo izao, ho avy ny fotoana ho any amin'ilay tsara lavitra ianao, ho any an-danitra. Haleloia, haleloia. Amboary tsara ary ny vatsinao, mivonoana iady. Tsy maintsy miady amin'ny fakapanahy ianao raha tianao nandovan'ny lanitra. Tsy maintsy miady amin'ny fahotana ianao, tsy maintsy manamasy tena ianao, tsy maintsy mandeha amin'ny fahamarinana ianao, tsy maintsy miady amin'ny devoly ianao, miady amin'ny karazana fahotana, miady amin'ny fanaohan'izao tontolo izao. Zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, verimberina imbe dehibe eo amin'ny baiboly, fa izay tsy masina tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amboary tsara ny vatsinao, ary io reny fitafiana tsy montina, fitafiana foy, fitafiana tanjatanjaka, manisy, mampivoaboatra ny nofonao ka mitady ampitanjatanjaka anao. Fa zay tsy masina le tsy hiditra any an-danitra e. Ndao diodisy fanantenana ianao, amboary ny fomba fiteninao, fosibosy-dratsy fitenin'izao tontolo izao, fahotana zay mbola tsy kiranao ihany, nefa dia toriteny firy zay ny ianinao, mananatra anao, mampinana anao, mbola tsy taitra ihany ianao. Mifoasa, mifoasa. Amboary ny vatsinao raha teo any an-danitra ianao. Jesosy azy ene, angamo avy hatrany dia mipetraka teo ankavanan'Andriamanitra ve izy? Tsy a. Vakiny Hébreux 12:1. Diaritra Yesu, diaritra lasa. Nalaim-pana tamin'ny zavatra rehetra fa tsy nanota. Niaritra Jesosy, niaritra, niaritra. Haleloia. Ka izy tsika raha lasena bavy, ho any amin'ny voninahitra nefa tsy ady, tsy hanohitra amin'ny fahotana. Raha lasena bavy eo, voninahitra miezinesina ilay nomen'Andriamanitra anao e, avoizo ny fahotanao, fafinaretana amin'ny serana, fitiavana zao tontolo izao, sakaiza ratsy. Ianao tanora zazavavy, tanora zazalahy, tsy menatra ianao, Jesosy mamonjy nefa ianao mbola lasa ianao manao sipa ny ambadimbadika any. No ve ianao olona vola any an-danitra marina ve ianao ty sa ahoana e? Sa ve ianao andany andro? Ho aiza ianao? Mihevitra ianao fa tsisy mahita, mihevitra ianao fa tsisy manara-maso. Tady tsara fa mahitanao ny fanamasina. Zay rehetra lianao, naiza naiza toerana lianao, mahitanao ny fanamasina. Amboary tsara ny vatsinao, tsy maintsy manao fiveriny ianao, andao ny fahotana,
ny tany nota afoy ny fahotana sy ny karazany rehetra sy ny virongony rehetra manaova viverina inao raha tianao ho any amin'ny tsara lavitra androva ny fanjakany lanitra. Haleluya.